Bonsoir daholo antsika rehetra. Fahasoavan'ny Tompo sy ny famindram-pony ary ny fiadanany dia ho amintsika mandrakariva. Fampitoana teto indray tsika amin'ity tapany hariva ity hanoizantsika ny fampianarana izay efa natombotsika tamin'ny maraina. Dia alohan'ny zavatra rehetra dia aleontsika indray hiaraka hivavaka ary. Manasantsika hiaraka hivavaka ary. Tompo Ray Masina, miantso ny anaranao izay amin'ity fotoana ity indray, miteza ray nivavaka ny ianao ny an-danitra any. Misaotra ray io fa nomenao fotoana izay mbola ahafahanay mifampitaona hianaranay sy handinianay ny teninao. Dia iny mbola ao anatin'ny tombo-kasen izay ary mamarana izany tombo-kasen izany, mianatra ny amin'ny Kristy izay maty araka ny soratra masina, levona araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Lesona izay anaranay Andriamanitra dia tsisy miafina aminao izany satria teo am-pelantananao no nametrahana izany. Mikasika ny amin'ny faminanian'i Daniel izay maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Fanontaniana izay napetraka dia hoe io fahafatesan'i Kristy tamin'ny atsasaky ny herinandro ara-paminaniana ve? Dia tanteraka ihany koa ara-paky teny sa tsy? Ka izany indrindra no ianaranay ray. Ary izay dia tsy mahavaly izany. Ary izay ihany koa dia tsy izingizina hoe dia tsy maintsy mahazo an'izany. Fa ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina ary ny soratra masina no mamaly anay amin'izany. Na nahazo izany ihany koa na fahatesan'i Kristy na tsika. Aoka ray ny fanainao masina ny asa aminay amin'ny fahafenoana eto. Ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Ka dia sokafo ny fonay ray, sokafo ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Tao anatin'izay fisarahana izay nefa Tompon'Andriamanitra na nisy tsy famendrena vitanay teo anatrehanao dia hifonanay aminao na fahotana vitanay. Mamindrafo aminay raha io mamela ny heloka-renao. Mangataka aminao izay Jesosy io dia io amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Ary eo ka ny fanahinao ray tsy saraka aminay fa izy hitoetra ao anatinay, hitantananay ho amin'ny marina rehetra. Mba tsy hanaovanay izay meloka eo anatrehanao na izay tsy marina eo anatrehanao. Fa araka ny teninao hoe aneparana ho ianao dia ny marina mbola anao ny marina ihany, ny masina mbola masina ihany. Ka dia na dia teo aza Tompo ny fahalemenay dia ianao ny ampitombo anay amin'ny fahamarinanao, ampitombo anay amin'ny fahamasinanao ary anaisitra anay amin'ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahana rehetra noho ny amin'ny rahanao ny ianao Kristy. Dia io pelantananao ray no ametrahanay izao fotoana izao. Ka aoka Tompo tsy hananan'ilay ratsy fahefana na dia kely aza. Dia raina ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao Kristy io. Dia mitenena raha io fa voninken'ireo mpanomponao. Dia aoka ny fanahinao raha mpianatra anay ny fahamarinanao any. Ny anaran'i Jesosy, aleloia. Amen. Ny zavatra izay niresahantsika izany tamin'ny farany iny dia niresaka tsika hoe tamin'ilay resaka hoe fiomanana tamin'ny Paska zany, satria io zany no andro izay nanolorana an'i Kristy hovonoana. Izany hoe tamin'ny andro fiomanana amin'ny Paska. Fantatsika tsara fa Kristy ilay tandindina ilay zanak'ondry zany izay vonoana amin'ny Paska. Ary ny fetin'ny Paska zany manomboka ao aorianan'ny famonoana ny zanak'ondry. Satria ny zanak'ondry izay vonoana zany dia vonoana amin'ny andro faha 14 amin'ny hariva no hamonoana ny zanak'ondry. Ary ny famonoana ny zanak'ondry iny antsoina hoe Paska ny Jehova. Dia ny fetin'ny Paska zany manomboka amin'ny andro ny 15 ny fetin'ny Paska. Ny finanana mofo tsy misy masirasira, ny anana mangidy, ny enana tsatsika tamin'ny afo. Dia izay zany mandritra ny 7 andro ny zanak'Israely manao an'izay fety izay. Jesosy Kristy nefa dia tsy maintsy nanaraka ny soratra masina. Ka Kristy ilay zanak'ondry manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao ary Kristy ihany koa ilay antsoina manao hoe voavono Kristy Paska ho antsika. Ka ny andro namonoana ny Kristy zany dia izao hoe ny andro mialohan'ny Paska no namonoana ny Kristy. Mialohan'ny fetin'ny Paska zany dia tsy maintsy amin'ilay andro fiomanana zany. Dia nefany tamin'i Jesosy natolotra ho faty iny dia izao andro fiomanana amin'ny Paska ho an'ny Jios sy ny fotoana iny. Dia tanteraka mihitsy zany hoe nanaraka an'ilay izay voasoratra Kristy zany novonoana izy tahaka an'ilay zanak'ondry novonoana
tamin'ny andro fiomanana tamin'ny Paska. Dia ny zavatra nijerentsika ihany koa tao anatin'izay dia hoe zany Paska zany teo amin'ny jiosy dia zao andro lehibe zany Paska zany. Andro sabata lehibe zany Paska izany. Hitantsika zany zay zavatra zay. Ka eo zany dia hitantsika sady hoe ny Paska ihany koa kay zany dia antsoina inona ny Paska? Antsoina hoe sabata ihany koa kay zany ity Paska ity. Zany hoe sabata particulier zany, sabata manokana zany izy ity. Misy zany le hoe sabata andro fafito. Fa ny Paska ihany koa zany dia antsoina hoe sabata. Maninona no ny Paska antsoina hoe sabata? Satria ny Paska dia zao hoe andro fitsarana ho an'ny jiosy ihany koa zany Paska zany, ary tsy fanaovana raharaha, tsy fiasana izany andro zany, fa tena andro fitsarana. Izay mahatonga azy hoe sabata lehibe zany. Ary maninona atao hoe sabata lehibe? Satria tena fety ho an'ny jiosy zany, miakatra ny Jerosalema daholo ny zanak'Israely zany zay afaka miakatra manao an'izany fetin'ny Paska zany rehefa tonga ny fetin'ny Paska izany. Dia izany fetin'ny Paska zany ho fantatsika tsara fa taiza no namoronana an'izany fetin'ny Paska voalohany zany? Fa tamin'ny zanak'Israely nivoaka tany amin'ny tany Egipta teo anatin'ny fanandevozana. Ka amin'ny fotoana izay namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao anatin'ny fanandevozana, tamin'ilay famonoana ilay zanak'ondry tamin'ny harivan'ny andron'ny 410, dia hoe vonoa izy ka Paska ho an'i Jehova io. Zany hoe ny famonoana ny zanak'ondry io zany Paska ho an'i Jehova anazy. Dia rehefa avy eo dia mbola nitenany koa Andriamanitra. Jerentsika eo amin'ny Exodosy 12:4. Exodosy 12:4 dia inona ny zavatra teneniny eo amin'ilay 4:4. Dia zao ny zavatra nyteneniny: ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo, ka ho tandremanareo ho andro firaviravona ho an'i Jehova. Zay ny mahafety ilay andro zany, zay ny mahatonga azy hoe andro lehibe zany sabata izany. Ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo, ka ho tandremanareo ho andro firaviravona ho an'i Jehova. Hatramin'ny taranaka faramandimby no tandremanareo izany ho andro firaviravona ho lalàna mandraka izay. Zay ny mahatonga azy hoe fa sabata lehibe zany Paska izany hozy izy. Inona moa ny atao hoe sabata? Zay zany ny fanontaniana mipetraka. Inona ny atao hoe sabata? Maninona zany le Paska no antsoina hoe sabata? Inona ny atao hoe sabata? Ny antsoina hoe sabata dia zao hoe ny dikany hoe sabata dia hoe fitsarana. Zay ny dikany hoe sabata. Satria tsika raha vao maheno hoe sabata dia hoe sabata ny jiosy zany, sabata andro fafito zany, ary tsisy mahadiso an'izay mihitsy. Fa ny antsoina hoe sabata zany, ny dikany hoe sabata dia hoe fitsarana ny dikany hoe sabata. Kanefa zany ny Paska ihany koa dia iny fitsarana ihany koa ny Paska. Satria rehefa manao ny andro firaviravona io zany, fety ho an'ny jiosy io amin'ny Paska zany, dia zao hoe mitsahatra ny jiosy zany, tsy miasa izy amin'io andro. Levitikos 7:20. Jerentsika izay. Levitikos 7:20 no hitantsika an'izay. Levitikos 7:20 dia vakiantsika ny 5 dia vakiantsika ny 7 izany. Tsy maninona mihitsy vakiantsika ny 5 ka hatramin'ny 7 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana ozy izy? Vakiantsika mihitsy manomboka amin'ny 4 ary fa tsy maninona. 4 ka hatramin'ny 9 no vakiantsika. Miresaka ilay fetin'ny Paska zany resahana io. Izao no fotoam-pivavahana voatendron'i Jehova dia fivoriana masina antsonareo amin'ny fotoany avy. Ny andro 410 amin'ny volana voalohany. Io le 410 ny volana Nisanina zany io. Dia anaovana ny Paska. Ny andro 410 amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia Paska ny Jehova. Ary ny andro 510 amin'ny volana izany dia andro firaviravona ho an'i Jehova, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Afotoana no hinananareo ny mofo tsy misy masirasira. Ary amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo. Aza manao taojavatra akory ianareo fa manatera fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehova afotoana. Ary amin'ny andro 7 dia hisy fivoriana masina koa. Aza manao zavatra akory ianareo. Ahoana ozy izy eo amin'ilay
andininy fafito ary amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo aza manao tao zavatra akory ianareo aza manao rarazany ianareo tsy fanaovana rarazany fitsarany andininy favalo tapany faharoa ary amin'ny andro fafito dia hisy fivoriana masina koa ka aza manao tao zavatra akory ianareo mitsofoka zany ianao manomboka le fetin'ny paska dia zao tsy manao raharaha ianao zany paska ho an' Jehovah io dia rehefa mamarana an'le paska ianao dia mbola averiny ihany zany zay zavatra zay hoe fivoriana masina ho anareo ity aza manao raharaha anareo izy donc zany tsy manao raharaha zay mahapaska anazy zay mahafetin'le paska satria amin'le andro fiomanana iny ingeny olona mbola tsy mitsahatra ingeny olona amin'iny andro fiomanana iny mbola mikarakara izy amin'iny ariva iny no hamonoana amin'ny paska vao maty izy satria ny famonoana le paska amin'le aloha akaikin'le maty masoandro iny zany ny hamonoana le paska dia vao maty le paska dia mitsofoka amin'ny maty masoandro am'izay maty le zanak'olo dia mitsofoka amin'ny maty masoandro am'izay rehefa aveo mitsofoka amin'le andro fa 5 manomboka am'izay zany ny fetin'ny paska dia manomboka le fetin'ny paska dia iny fitsarana ozy izy eo amin'le 7 izy teo araka le teneniny zany vakitsika teo zany izy 7 azafady ary amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina ho anareo aza manao tao zavatra akory ianareo vao manomboka zany le paska dia zao aza manao tao zavatra akory ianareo satria fivoriana masina zany iny andro iny masina zay mahatonga le izy fa sabata lehibe zany andro io zany hoe ny paska zany dia antsona mihitsy hoe sabata lehibe ny paska dia zao andro fitsaharana fivoriana masina ho an'ny zanak'Israely zay mazava-dehibe alizy hoe esory eo amin'ny azo fijaliana eo ny fatin'ireo izy fa ndrao dia ho tratry ny sabata ka mandoto ny sabata zany satria hoe andro lehibe izany sabata izany dia Jesosy moa iny efa maty zany dia tsy nikapaina ny ranjon'i Jesosy fa le jolahy teo akaikin'i Jesosy nikapaina ny ranjony dia maty dia nesorina teo zareo talohany iny dia fantatsika tsara fa rehefa tonga ny fotoana iny tamin'iny andro fiomanana iny dia nangatahany Joseph d'Arimate moa zany hoe Joseph avy any Arimate zany ny fatin'i Jesosy mba ho alevina any amin'ny fasany zany dia niaraka taminy ireo vehivavy niaraka tamin'i Jesosy nandeha nitondran'i Jesosy tany amin'ny fasana talohan'ny sabata io zany dia sabata iny io teneny io talohan'le sabata paska zany io resahana io zany nitondrana ny fatin'i Jesosy tany pasana izany zao zany le izy hoe Jesosy zany dia zao raha maty tsy hoe Jesosy araka ny voasoratra ny faminaniany Daniela dia hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro ka araka ny resahantsika dia zao hoe io atsasaky ny herinandro io izay nahafatesan'i Kristy amin'ny faminaniany Daniela ve tanteraka ihany koa izy io arabaky teny ve amin'ny herinandro ordinaire zany na normal zay iainantsika zany dia raha io zany andraisana anazy dia zao hoe ny nahafatesan'i Kristy zany dia zao maty tamin'ny alarobia zany Jesosy Kristy teo zany no amin'ny arivan'ny alarobia no namonoana any Kristy alohan'ny maty masoandro zany dia raha raisitsika zany le izy dia zao hoe tamin'ny fotoana zay nahafatesan'i Kristy io amin'ny herinandro zay nahafatesan'i Kristy raha maty alarobia zany Jesosy inona zany io andro nahafatesan'i Kristy io andro fiomanana zany io nahafatesan'i Kristy io alarobia ariva zany io andro ka raha andro fiomanana zany izy io raha manao tableau kely zany tsika ataontsika manao tableau kely zany tsika asiantsika tsipika matory dia asiantsika soratra eo ambanin'le tsipika ohatrany hoe alarobia dia asiantsika elanelany kely alakamisy elanelany kely zoma elanelany kely sabotsy elanelany kely alady dia asiantsika zany eo ambonin'lay eo ambony io asiantsika ohatrany ataontsika ny karetso maninona mihitsy na ataontsika hoe efajoro zany asiantsika dia asiantsika ohatrany lokontsika maintimainty eo anatin'iny zany eo ambonin'le alarobia zany ny asiantsika an'iny ataontsika somary miakavian'le alarobia misy an'iny dia eo amin'ny an'le akavanan'le alarobia indray eo ambonin'le tsipika zany io dia asiantsika carré ohatran'iny ihany zany dia ataontsika tsipika mainty atsika couleur maintimainty eo anatiny dia ataontsika
ao anelanelan'ireo carré reo zany ny asitsika an'le larbia lakamisy zoma sabotsy lady zany hoe asitsika carré kely foana zany manelanelana an'ireo zany hoe larbia eo ambany dia amin'ny akavian'ilay larbia zany asitsika carré anankiray amin'ny akavanan'ny larbia asitsika carré anankiray dia rehefa avy eo indray lakamisy dia amin'ny akavanan'le lakamisy ihany koa asitsika carré anankiray zoma dia amin'ny akavanan'le zoma asitsika carré anankiray dia sabotsy amin'ny akavanan'le sabotsy asitsika carré anankiray mba afantarantsika zany manisa le andro satria anisa le andro zany tsika zany somary sarotra ihany zay fa manao an'izay zany tsika miheno eto fa hoe zahako asiana sary zany amin'ny fampianarana zay azavaina amintsika eto izany dia eo zany le izy zavatra anankiray zany dia ty hoe raha maty tamin'ny alarobia zany Jesosy satria ataontsika hoe alarobia zany io atsasaky ny herinandro andro fiomanana zany io andro nahafatesan'ny Kristy io raha andro fiomanana ary io nahafatesan'ny Kristy io zany dia zao ny arivan'io andro fiomanana io zany Kristy no maty dia ny ampitsiny io zany inona ny andro ampitsiny io paska zany io andro ampitsy io satria fiomanana amin'ny paska le izy marina nefa fa io paska ampitsy io antsoina hoe sabata lehibe zany andro zany hoe sabata koa zany io paska io sabata zany io andro paska io dia ny alakamisy zany ny zoma ihany koa nefany dia inona ihany koa ny antsoina ny andro zoma ny antsoina ny andro zoma ihany koa dia zao fiomanana ihany koa ny zoma satria nahoana misy sabata andro fahafito ao arinan'io zoma io satria rehefa mitsofoka zany ianao amin'ny andro sabata andro fahafito na mitsofoka amin'ny andro sabata zay antsoina hoe paska dia zao misy fiomanana zany alohan'izay ary mariana fanamariana kely ataoko dia ty ao anatin'ny soratra masina dia zao tsy ny andro fahafito ihany ny antsoina hoe sabata fa zay andro fitsaharana firaviravona ho an'i Jehova zany dia natsoina ihany koa hoe sabata io ao amin'ny soratra masina zany natsoina hoe sabata ihany koa mbola jerentsika mikasika an'izay zavatra zay zany satria tsy ny andro fahafito ihany no sabata zany jerentsika kely ane mikasika an'izay aloha vetivety kely ary aloha eo amin'ny Leviticus eo ihany toko 7 tsika dia teneniny le izy dia vakitsika inge izy ato amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa no vakitsika amin'ny toko 7 ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny amin'ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehova izay antsonareo fivoriana masina dia izao no izy ny amin'ny ahoana izy ny amin'ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehova izay antsonareo fivoriana masina ho an'i Jehova inona daholo zany reo fety zany reo amin'ny teny frantsay les fêtes de l'Éternel amin'ny teny gasy dia hoe fivoriana masina ho an'i Jehova inona ary reo fetin'i Jehova reo zany zay fivoriana masina zany ho an'i Jehova zany voalohany dia eo ny sabata andro fahafito fivoriana masina ho an'i Jehova hoe fitsaharana io eo ihany koa ny andro firaviravona anankiray dia ny paska ny Jehova zany hoe vao maty ny zanak'ondry dia miditra amin'ny fetin'ny paska ny zanak'Israely amin'ilay finanana mofo tsy misy masirasira anana natsatsika hena natsatsika anana mangidy fivoriana masina ihany koa ny antsonan'iny eo ihany koa ny Pentecoste ny Pentecoste ihany koa dia antsona hoe fivoriana masina ihany koa jerentsika inge amin'ny eo amin'le toko 7 zao tsika dia eo akaiko ihany mahita an'izay zavatra zay dia miresaka ny amin'ny fetin'ny Pentecoste izy io izany dia ato amin'ny 120 izy dia ahoana izy mikasika an'izy io 120 dia zao no teneny mikasika ny fetin'ny Pentecoste ary miantsoa izany andro izany ho fivoriana masina ho anareo ko aza manao toe-javatra akory ho lalàna mandraka izay ho antaranankareo hatramin'ny faramandimby zany eny amin'ny finenanareo rehetra fivoriana masina ho an'i Jehova ihany koa ny Pentecoste dia mandeha kely tsika eo amin'le fetin'ny trompetra ihany koa andininy fa
720 de rehefa tonga io fetin'ny trompetra ihany ko de zao ny tenenina eo 720 ihany ko ny tenenina eo mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny andro voalohany amin'ny volana fahafito de ho andro fitsaharana ho anareo andro fitsaharana ho anareo dia fahatsiarovana ny amin'ny fitsofana trompetra ho fivoriana masina zany hoe andro fitsaharana zany izany andro izany zany hoe reo fetin'ny Jehovah reo zany de zao atsoina hoe sabata ny ko fety sabata zany reo eo zany le sabata andro fahafito tsy miova zany io sabata andro fahafito fa miverina io indray mandeha isan-kerinandro fa reto fety maro samihafa reto zany de zao ao anatin'ny taona zany indray mandeha isan-taona reo no miverina zany ohatrany hoe Paska zany indray mandeha isan-taona Pentecoste indray mandeha isan-taona ny fetin'ny trompetra indray mandeha isan-taona ny fetin'ny andro fanavotana indray mandeha isan-taona fivoriana masina zany ary fitsaharana ihany koa ny fetin'ny taberna kely indray mandeha isan-taona fivoriana masina zany ary andro fitsaharana ihany koa zany fety reo zany atao hoe fety sabata zany reo fety ho an'i Jehovah fivoriana masina fa tsy hoe vao miteny mantsy ny olona vao maheno an'le fampianarana mikasika le hoe Jesosy maty de hoe fiomanana amin'ny sabata zany andro nafahatesan'ny Kristy zany hoe sabata lehibe de tonga de ozy ny olona sabata andro fafito zany tonga de zay zany tonga ao ambavan'ny olona hoe sabata ny Jiosy fa ao anatin'ny soratra masina de zao misy ny atao hoe fety sabata ary misy ireo fety sabata reo andro fivoriana masina ho an'i Jehovah reo andro fitsaharana reo satria fantatsika tsara nijerentsika teo fa ny atao hoe sabata de fitsaharana zay ny dikany hoe sabata ary ny sabata araka tenentsika teo ny sabata andro fafito de io miverina indray mandeha isan-kerinandro fa ny fety sabata hafa tahaka ny Paska ny Pentecoste ny fetin'ny trompetra ny fanaovam-panavotana ho an'ny zanak'Israely ny taberna kely de reny indray mandeha isan-taona reny no miverina nefa reny koa de atsoina hoe andro fitsaharana tsy anaovana raharaha sy fivoriana masina ho an'i Jehovah zany hoe sabata ho an'i Jehovah ihany koa reny andro ireny zany de eto zany tsika raha mijery an'le izy zany raha maty alarobia zany Jesosy ka hoe andro fiomanana zany io andro nafahatesan'ny Kristy hoe alarobia io de ny Paska zany de zao andro alakamisy zany ny Paska tamin'io andro io ary zany Paska zany atsoina hoe sabata satria ny Paska de sabata fitsaharana ihany koa ny Paska ary rehefa tonga ny zoma de mbola nisy fiomanana anankiray ihany koa zany tamin'io herinandro nafahatesan'ny Kristy io fa io ndray zany fiomanana amin'iny fiomanana amin'ny sabata andro fahafito indray zany io fiomanana amin'ny andro zoma io de io sabata andro fahafito nefa io le fitsaharan'i Jehovah io fivoriana masina ihany koa io sabata andro fahafito io de raha maty tamin'ny atsasaky ny herinandro zany Kristy de zao nisy sabata anankiroa zany tamin'iny herinandro nahafatesan'ny Kristy nisy sabata anankiroa zany teo ny voalohany de zao hoe sabata alakamisy de ny sabata Paska zany io ary ny sabata faharoa de ny sabata andro fahafito andro sabotsy io de nisy fiomanana anankiroa ihany koa tamin'io herinandro fiomanana tamin'ny Paska alarobia tamin'ny nahafatesan'ny Kristy sy fiomanana amin'ny sabata andro fahafito ny andro azoma ka ao anatin'ny taona anankiray zany de zao ireo fety sabata ireo zany de mety mianjera zany reo na ao anatin'ny herinandro ara-dalàna hoe na mety latsinainy na talata na alarobia na alakamisy na zoma mety mitombe koa reo mety mianjera ihany koa amin'ny andro fahafito io fa tsy voatery hoe rehefa Paska ny andro de tsy maintsy mianjera amin'ny andro alahady ohatrany tsy maintsy mianjera amin'ny andro alahady ohatrany jereo tsara nge fa zareo mampianatra le hoe Jesosy maty zoma fampianaran'ny Eglizy de zao raha milaza izy hoe fiomanana amin'ny Paska ny andro azoma de manambara zany zareo fa hoe ny Paska zany ny andro sabotsy
ka raha ohatra ary ka lazainareo zany nareo zay miziniziny am'izany fampianarana zany manao hoe maty azoma Jesosy nitsangana lahady satria andro fiomanana izy fa mipasika zany sabotsy zany mipasika tamin'io andro raha zay zany raha fampianarana matozoma ko nahoana ary no lazain'ny kristianina am'izao fotoana izao fa andro alahady ny pasika io ny tandreman'ny kristianina rehetra manao pasika izy ny andro alahady ary ny lahady ary ny pasika ny zareo ny pasika ny kristianina am'izao fotoana izao ny akamarony zany zay manao pasika moa zany ny kristianina zay manao pasika am'izao fotoana izao ny fiangonan-dehibe zay manao pasika zao mianjera amin'ny andro alahady foana ny pasika tsy mba mety mianjera amin'ny andro hafa mihitsy fa dia andro alahady foana nefa raha ny baiboly ny jerena dia zao hoe ny pasika dia tsy voatery hoe mianjera amin'ny andro alahady na voatery hoe mianjera amin'ny andro sabotsy fa io ohatra n'le resaka hoe 25 décembre na miresaka tsika hoe tombo vao fa ny 25 décembre anga mianjera hoe andro alahady foana mety mianjera latsinainy mety mianjera talaty mety mianjera larobia mety mianjera amin'ny andro hafa dia ohatr'izay koa zany ny pasika zany io andro fa 4 io zany mety mianjera amin'ny n'importe quel andro zany mety hoe andro iny dia mety mianjera amin'izay zany ary mety mianjera ihany koa io tsy azo ialana koa zay mety mianjera amin'ny andro sabata ihany koa ka mety misy fotoana zany amin'ny andro sabata ianao sady mitandrana sabata andro fafito no maninona manao fetin'ny pasika ihany koa ianao mitandrana ny pasika ihany koa zany ianao mety mianjera ihany koa zany zay zavatra zay zany dia zay no mikasika ny mikasika an'iny izany mikasika ihany koa zany amin'le Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany dia zao hoe ny nahafatesan'ny Kristy araka ny hitantsika teo dia Jesosy Kristy dia zao tsy maintsy manaraka zay voasoratra ny ao amin'ny soratra masina zany tsy maintsy manaraka an'izay zany Kristy ary raha Kristy ilay zanak'ondry no vonoina amin'ny fiomanana tamin'ny andro fiomanana amin'ny ariva iny zany ka rehefa maty ilay zanak'ondry dia iny ny antsoina hoe pasika ho an'i Jehova dia Kristy zany tsy maintsy manaraka ny fombafomba rehetra zany zay atao amin'izay pasika zay zany fa tsy hoe fomba hafa no na hoe andro hafa no nahafatesan'ny Kristy fa tsy voatery hoe tamin'iny andro fiomanana iny ohatra n'izany na hoe tsy amin'ny ariva no namononan'ny Kristy fa tsy maintsy nanaraka an'izay satria Kristy tsy maintsy maty araka ny soratra masina ka manaraka an'izay rituel zany na fomba atao amin'ny pasika izany ka raha maty amin'ny alarobia raha Jesosy izany fa hoe io zany le atsasaky ny herinandro dia Kristy maty amin'ny alarobia zany maty alohan'ny pasika zany Kristy alohan'ny fetin'ny pasika zay no nahafatesan'ny Kristy satria ny zanak'ondry dia vonoina alohan'ny fetin'ny pasika fa tsy hoe vonoina ao aorianan'ny pasika raha maty zoma ndraiky kosa nefa Jesosy dia zao raha ohatra zany tataontsika hoe alakamisy ny pasika raha maty zoma zany Jesosy dia iny maty aorianan'ny pasika zany Jesosy indray raha ohatra hoe maty zoma Jesosy fa tsy maty eo alohan'ny pasika zany dia toizantsika le fanazavana ny fanontaniana dia tokony apetratsika zany dia zao hoe i Kristy raha ve zany dia tokony maty eo alohan'ny paka sa aorianan'ny pasika dia mazava ho azy le satria Kristy dia tsy maintsy manaraka zay voalaza ny soratra masina zay zany mikasika neny amin'ny resaka le hoe pasika i zany fa ny zavatra ho jerentsika indray zany dia zao hoe raha maty amin'ny atsasaky ny herinandro ary Kristy zany tsy hoe maty amin'ny fantatsika moa fa Kristy zany maty amin'ny atsasaky ny herinandro fa hoe raha maty amin'ny atsasaky ny raha maty amin'ny andro alarobia ary zany Jesosy fa hoe io zany le atsasaky ny herinandro ahoana indray ary mikasika an'ilay mpianatra zany zay nandeha tany am-pasana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ka rehefa tonga tany ireo mpianatra ireo dia zao tsy tao tsony Jesosy fa efa nitsangana ahoana indray mikasika an'izay zavatra zay ny amin'io Jesosy hoe maty amin'ny andro alarobia io izany dia jerentsika mikasika an'izay zavatra zay jerentsika eo Jaona 20 Jaona 20 jerentsika
Jaune toko 20 dia vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 9. Jaune toko 20 ny 9 ka hatramin'ny 10. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina ka any amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe, nalain'olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana. Ary niazakazaka izy roa lahy, ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka mihoatra amin'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lamba-paty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Inona ny zavatra nisy zany teto? Zavatra nisy teto dia zao, raha nandeha nakany am-pasana zany Maria Magdalena dia zao efa nisokatra zany ny fasana. Nieritreritra izy ireo rehefa nandeha tany mantsy ny vehivavy dia nieritreritra izy teny an-dalana no izy ary nanokatra ny fasana. Tonga tany nefa Maria Magdalena efa nisokatra ny fasana. Ary tsy tao tsony Jesosy, lasa izy niazakazaka nampandre ny mpianatra nanao hoe tsy nisy nangalariny olona ny fatin'ny tompo fa tsy ao tsony. Nandeha zany Jaune sy Petera niazakazaka. Jaune moa mbola jeune, Petera fa somary lehibe. Lasa lavitry Jaune. Fa tonga teo amin'ny varavarana izy fa tsy saniditra. Fa hita ny lamba-paty nipetraka teo amin'ny tongony. Fa rehefa tonga Petera ny tonga dia nitsofoka tao amin'ny fasana zany. Fa tsy tao tsony ny tompo rehefa tonga tany izy. 9 sy ny 10. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lamba-paty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeno ny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Dia ahoana tsara izy amin'ny 9 amin'izay fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Ahoana izy? Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Jesosy nefa dia efa nilaza tamin'ny mpianatra hoe hitsangana amin'ny maty izy. Fa tsy tonga tao an-tsain'ny mpianatra mihitsy zany tenin'i Jesosy zany. Ary na mpianatra renge tsy nino an'izany hoe ahoana ny impossible an'izany, satria tsy nieritreritra mihitsy zareo hoe hitsangana amin'ny maty Kristy. Fa hoe maty zany Jesosy dia very fanantenana ihany zareo hoe ahoana zany tsika ity zany. Fa rehefa andeha ho any am-pasany Maria Magdalena tsy tao tsony ny tompo, niazakazaka tany amin'ny mpianatra izy. Tonga koa ny mpianatra mivalina tsara ny lamba-paty. Na le namatorana ny lohan'i Jesosy ary mivalina tsara koa. Dia ahoana ary zany? Fa tsy mbola fantany ny soratra masina hozy izy teo. Fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Tsy mbola fantany zany zany. Dia ho jerentsika raha mikasika an'izay zany, raha raisitsika zany io zavatra voalazo io zany ataontsika anatin'ny tableau zany araka izay nataontsika zany. Dia ataontsika indray zany larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, alahady. Dia eo ambony asitsika ilay tsipika mitsangana zany amin'ny ankavian'ny larobia, dia amin'ny ankavanan'ny alarobiany koa asitsika ilay tsipika mitsangana zany izay lokontsika maintimainty zany io. Dia ohatr'izay koa amin'ny ankavanan'ny lakamisy, ny ankavanan'ny zoma, ny ankavanan'ny sabotsy zany. Dia eo zany zavatra tentsika hoe dia ataontsika hoe le nataontsika tsipika maintimainty eo ambony zany ataontsika hoe alina zany io. Dia le manelanelana andreo zany zay dia ataontsika hoe andro zany ny manelanelana andreo alina reo zany zay hitantsika. Le tsipika maintimainty rehetra nataontsika zany ataontsika hoe alina. Dia manelanelana andreo zany ataontsika hoe andro. Dia rehefa tonga ny lahady zany io aorinan'le tsipika maintimainty zany ny amin'ny sabotsy alina zany io. Rehefa tonga zany lahady maraina zany aorinan'le tsipika maintimainty io amin'ny sabotsy alina dia zao hoe
tonga tany am-pasana zany ny mpianatra. Tonga tany zany Maria Magdalena, tonga tany ihany koa ireo mpianatra Jesosy, Petera sy Jaona zany. Fa zao, inona ny zavatra nisy teo? Nahitan' Jesosy nitsangana ve izy ireo sa tsy nahitan' Jesosy nitsangana? Tsy nahitan' Jesosy nitsangana mihitsy izy. Hoe hitany tonga tao am-pasana dia iny Jesosy tia fa nitsangany. Tsy nahita. Fa rehefa tonga tany zareo efa tsy tao tsony ny tompo. Efa tsy tao am-pasana tsony Jesosy. Ny lambany efa mivalona tsara. Nefa maraina izy ny tonga teny am-pasana hoe Jesosy efa tsy ao tsony. Dia jerentsika ihany koa Matthieu 7:20. Jereny koa tsika Matthieu 7:20. Inona voasoratra ao Matthieu 7:20 andininy voalohany. Matthieu 7:20 dia ny andininy voalohany. Matthieu 7:20 ny andininy voalohany. Dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Maria renin'i Jakoba io nefany. Jakoba mpianatra Jesosy zany. Dia ahoana izy? Ary tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Zany hoe vao mangiran-dratsy zany izy ireo ny tonga teny am-pasana iny tamin'iny maraina iny. Dia inona zavatra teneniny eo amin'ny andininy 5 sy ny 9? Zao ny teneniny eo. Ary ny anjely, zany hoe nisy anjely niseho zany tamin'ny Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray zany. Ary nisy anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe: aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesosy ilay nombohana tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Aviaka jereo fa tao no nandrian'ny tompo izy. Zany hoe rehefa zareo tonga teo am-pasana io zany dia nisy anjely niseho taminy. Dia niteny taminy le anjely hoe Jesosy ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ve no tadiavinareo? Dia ahoana izy? Tsy ato izy. Vao mangiran-dratsy. Ny alin'ny sabata hoy izy, averiko tsara, tamin'ny alin'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro. Zany hoe vao manomboka me mazava ratsy maraina iny zany, vao mangiran-dratsy iny zany. Dia hoy izy, tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Aviaka jereo fa tao no nandrian'ny tompo. Efa nitsangana izy araka izay nolazainy izy fa tsy ato izy. Zany hoe rehefa tonga tany am-pasana zany ireo mpianatra dia zao Jesosy efa tsy tao tsony. Jesosy efa nitsangana. Ary mbola namarin'ny anjely hoe efa nitsangana izy araka izay nolazainy. Tery aloha izy dia niteny nanambara manao hoe satria mbola tsy fantatr' ireo mpianatra ny voalaza ny soratra masina fa hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Eto ihany koa dia tenen'ny anjely hoe tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy hozy izy. Dia araka ny teo ihany koa zany dia zao hoe andro voalohany mangiran-dratsy ihany koa ny anjely no niteny tamin'ireo vehivavy zany mikasika an'izay zavatra zay. Raha anisa ary zany tsika, anisa zany tsika mikasika le hoe 3 andro sy 3 alina zany amin'le Jesosy hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Dia fantatsika tsara fa ny araka ny efa nresantsika dia zao hoe ny andro anankiray ao anatin'ny soratra masina. Dia zao hoe manomboka maty masoandro mefara amin'ny maty masoandro. Ary le 3 andro sy 3 alina zay resahana eto zany dia zao hoe ao akibon'ny tany io resahana hoe 3 andro sy 3 alina ao akibon'ny tany. Satria io le teneniny tao amin'ny Korintiana voalohany 5:12 rehefa nampatsiahany apôstôly Paoly dia nilaza mihitsy izy hoe Kristy maty noho ny fahotantsika hozy izy araka ny soratra masina, nalevina sy nitsangana araka ny soratra masina. Dia hoe le nandevenana ny Kristy io araka ny soratra masina. Inona nefa ny tenen'i Jesosy mikasika ilay nandevenana ny Kristy? Dia hozy izy fa ny zanak'olona hozy izy dia zao hitoetra 3 andro sy 3 alina ao akibon'ny tany. Zany hoe
3 andro 3 alina zany izy no ankibony tany. De raha hojerentsika zany le tableau zay nataontsika teo ary zany. Hojerentsika am'izay ary le izy zany. Apetratsika le izy mikasika an'izay zavatra zay. Hoe raha maty tamin'ny andro alarobia zany Jesosy de ahoana ny fipetraka an'izay zavatra zay. Raha maty tamin'ny andro alarobia Jesosy hoe io zany le atsasaky ny herinandro. De zao hoe ny andro alarobia de andro fiomanana izy io amin'ny andro Paska. Fantatsika tsara, maty tamin'ny andro hariva io zany Jesosy Kristy. Ny andro voalohany zany satria manisa zany tsika le 3 andro sy 3 alina. Ny andro voalohany zany de manomboka amin'ny fotoana zay nahafatesan'i Kristy io amin'ny harivan'ny andro alarobia zany no manomboka ny andro voalohany satria ara-baiboly de zao ny andro manomboka maty masoandro mifara maty masoandro. De zao mba hafeno anazy 24 heures zany na 420 ora de tsy maintsy tamin'ny ora nahafatesan'i Kristy zany no manisitsika andro voalohany mandra-pahatonga amin'ny ampitsony iny amin'ny ora iny ihany. De amin'ny harivan'ny andro alarobia Jesosy no maty. Andro voalohany zany zay. De tonga amin'ny ampitso hariva raha ataontsika hoe maty teo amin'ny 3 hariva teo Kristy zany. De ny ampitso amin'ny 3 hariva zany iny. Vao hoe andro voalohany io ohatra n'le zaza teraka ihany. Raha teraka ve le zaza ohatra vao teraka izy. De tonga de hozy ianao heritaona le zaza. Ahoana amin'ny maheritaona le zaza vao teraka. Fa tonga ny tsinga heritaona nahaterahany. Zay vao maninona? Zay vao feno heritaona izy. Zay vao antsoina hoe heritaona le zaza. Fa tsy mbola azo atao hoe heritaona iny zaza iny raha tsy tonga zay fempitoana zay. De ohatr'izay ihany koa andro voalohany zany de zao hoe manomboka eo amin'ny nahafatesan'i Kristy amin'ny ataontsika hoe amin'ny ora fahatelo iny mandra-pahatonga ny ampitso amin'ny 3 ora hariva zany. Zay zany ny andro voalohany. Zany hoe amin'ny lakamisy hariva amin'ny 3 zany ny andro iny izy ty, ny andro voalohany. De manisa indray tsika lakamisy. Efa Paska zany io andro lakamisy io. Manisa indray zany tsika amin'io andro lakamisy amin'ny 3 hariva io. Mandra-pahatonga ny zoma amin'ny 3 hariva. Andro faharoa zany zay. Andro fiomanana ihany koa nefa ny andro io fa fiomanana amin'iny sabata andro fahafito. Manisa indray tsika amin'ny 3 hariva amin'ny andro zoma. Mandra-pahatonga amin'ny 3 hariva amin'ny andro sabotsy. Andro fahatelo zany zay. De nefa ny andro sabotsy io sabatany Jehovah andro fahafito io andro sabotsy io. Zany hoe ny 3 andro zany le 24 heures zany de miafara any amin'ny sabotsy hariva any amin'ny andro amin'ny 3 hariva zany. Ary mazava tsara le izy teo satria nanomboka harivintsika nanisa teo. Misy ny alina voalohany zany ny alina ny alarobia hariva iny. Ny alina faharoa ny lakamisy hariva iny zany. Ny alina fahatelo ny zoma hariva zany. Feno zany zay 3 alina zay. Ny andro mazava indray de zao ny andro alakamisy, ny andro zoma ary ny andro sabotsy. 3 andro mazava ihany koa zany zay. Nisy 3 alina zany teo maizina. De nisy 3 andro mazava zany teo. 3 andro sy 3 alina zany. Ny feno 420 ora. De ny mpianatra nefa ny zany nakany pasana izy ny lahady vao mangiran-dratsy iny mbola maizina. Tsy taotsony Kristy satria mbola tsy fatan'izy ireo ny soratra masina hoe Kristy de hitsangana amin'ny andro fahatelo. Ary ny anjelany koa zay nifanena tamin'ireto vehivavy reto de nilaza tsy ato izy fefanitsangana arak'izay voalazany taminareo. Izany hoe reto vehivavy reto na le mpianatra Kristy zany tahaka ny Jaona sy Petera tonga tany de zao efa tsy taotsony ny mpianatra fa efa nitsangana izy zany. Zany hoe tsy nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro mihitsy zany Jesosy fa efa tsy tao izy. Fa amin'inona zany nitsanganan'i Jesosy zany? Tsy maintsy amin'ny faran'le 3 andro 3 alina nitsanganan'i Jesosy satria ny soratra masina no manambara ny soratra masina. Ny soratra masina de milaza fa Kristy de hitsangana amin'ny andro fahatelo. Zany hoe amin'ny faran'io andro fahatelo io zany no hitsanganan'i Kristy zany. Io zany de efa hitantsika sady zany zay zavatra zay raha mikasika leo Jesosy maty amin'ny
andro alarobia zany. Raha maty amin'ny andro alarobia am'rivany andro alarobia zany Jesosy de zao nitsangana amin'ny sabotsy ariva zany no nitsanganan'i Kristy. De zay mahatonga hoe rehefa tonga ny lady maraina tonga ny mpianatra de zao tsy taotsony Jesosy zany fa efa nitsangana zany izy mikasika an'izay zavatra zay. De verenantsika le teny teo amin'ny Jaona 2:7 sy ny 10. Jaona 2:7 sy ny 10 de ahoana izy teo? Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy mainty hitsangana maty Jesosy de lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Fa tsy mbola fantany zareo ny soratra masina fa hoe Jesosy nge ka hitsangana maty satria tonga tany izy efa tsy taotsony Jesosy. Izay voalaza zany, voalazan'ny mpaminany mikasika ny nahafatesan'i Kristy sy nitsanganan'i Kristy zany de zao de tanteraka zany Kristy tenany ihany koa no ny tenany io nanambara manao hoe fa tahaka ny Jaona ny toetra 3 andro, atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny hazandrano lehibe de tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona 3 andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. De zao nanahoana rehefa nanao le fanosana antsika le 3 andro sy 3 alina de mitombona tokoa le hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany Jesosy mikasika an'izay. Ijery ihany koa tsika nefa toko sy andininy hafa mikasika an'izay hoe mbola mitombona ve zay zavatra zay. Ijery sika mikasika le resaka hoe fanosorana menaka manitra. Ijery sika mikasika le hoe mpiambina ny fasana. De hoe mitombona ve le hoe nahafatesan'i Kristy zany amin'ny andro alarobia izany. Zavatra hojerentsika indray zany de ijery sika mikasika le hoe menaka manitra izany. Inona ny zavatra hitantsika tamin'iny mikasika le menaka manitra? Hoe rehefa afaka ny sabata de nividy ny menaka manitra Maria Magdalena, Maria renin'i Jesosy sy azafady Maria renin'i Jakoba zany. Rehefa afaka ny sabata hozy izy. De nefany amin'ny toko sy andininy hafa indray de miteny izy hoe tamin'ny sabata fiomanana hozy izy. De naninona? Nanomana ireo menaka manitra ireo ireto vehivavy ireto. Ary rehefa tonga ny andro voalohany amin'ny herinandro de inona ny zavatra nitranga? Lasa nanositra ny fatin'i Jesosy tany am-pasana izy ireto. Ahoana ary ny fipetraka izay zavatra zay satria rehefa nijery anazy io tsika tamin'le hoe Jesosy maty azoma zany de mifandipatra be no nahitantsika anazy io. De vakitsika eo amin'ny Loïc ary Loïc 7:20 no jerentsika. Loïc 7:20 no jerentsika ny andininy 7:15. Loïc 7:20 de ny andininy 7:15 ka hatramin'ny 9:15. Loïc 7:20 ny andininy 3:15 ka hatramin'ny 9:15. Loïc 7:20 andininy 3:15 ka hatramin'ny 9:15. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nampidiny ny faty ka finosany ariry madinika dia naleviny tao amin'ny fasana no lavana tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenana olona. Zany hoe fatin'i Jesosy zany io resahana eo. Ary andro fiomanana izany andro izany ka efa atomotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galilea dia nanaraka teoriana ka nahita ny fasana izay nampandriny ny faty. Ary niverina ireo ka nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra. Jesosy nampidinina teo amin'ny hazo fijaliana izy zany, nampidininy Josefa avy any Arimatia zany, de noentiny nalevina tany amin'ny fasana tao anaty vatolampy zany, de le vehivavy mpianatra Jesosy nanaraka anazy ihany koa ka nahita ny nandevenana an' Jesosy. De ny zavatra niteneniny ary ny vehivavy izay nomba azy tany Galilea dia nanaraka taoriana ka nahita ny fasana sy izay nampandriny ny faty, ary niverina ireo ka nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra. Lasa zany ireo niverina tany an-trano nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra izany.
dia ahoana izy aty amin'ny Loka toko 4:20 eo kaiky eo ihany. Loka toko 4:20 dia ny andininy voalohany. Ary tamin'ny sabata zany hoe mitoy zany le vaky teny. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Zany hoe rehefa avy nanamboatra le menaka manitra zany izy ireo dia inona ny zavatra nataony? Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Zay zany no nataony ireto vehivavy ireto. Dia toy zany le vaky teny. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra efa namboarina izy. Ny zavatra nisy dia ty avy nandevina ny fasana, jereo tsara le zavatra nisy avy nandevina ny Jesosy ireto vehivavy reto niaraka tamin'ny Josefa avy any Arimatea. Nahita zay nampandrinan'i Jesosy sy nandevenana anazy dia lasa izy ireo niverina tany an-trano nanamboatra ny menaka manitra izy sy ny zava-manitra. Dia nahoana izy? Ary tamin'ny sabata izy dia nitsahatra ihany araka ny lalàna. Nitsahatra zany izy araka ny lalàna. Dia toy izany. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboariny. Tonga ny andro voalohany dia nakany amin'ny fasana izy ireo nitondra ny zava-manitra izany. Dia raha raisitsika zany io amin'le hoe Jesosy maty zoma, satria io zany no anazavana le hoe maty zoma Jesosy dia nitsangana laly. Dia hoe ny zoma zany izy nanamboatra ny menaka manitra. Dia nitsahatra izy araka ny lalàna satria tonga ny sabata, satria ny sabata manomboka amin'ny andro hariva zany. Dia hoe nitsahatra izy tamin'ny andro sabata. Dia rehefa afaka ny sabata zany araka le teneniny teo hoe fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra efa namboarina. Zany hoe raha araka le Jesosy maty zoma zany dia zao averiko tsara le izy teo maty zoma Jesosy nalevy ny Kristy iny arivany zoma iny lasa le vehivavy niverina nakany an-trano nanamboatra ny menaka manitra sy ny zava-manitra. Tonga ny alin'ny sabata nitsahatra izy araka ny lalàna. Dia nitsahatra zany izy nandritra ny sabata zany ny andro sabotsy iny. Tonga ny andro voalohany amin'ny herinandro vao mangiran-dratsy dia lasa izy nakany amin'ny fasana andeha hanositra menaka manitra sy zava-manitra ho an'i Jesosy zany. Ny zavatra anankiray nefa dia ity mahatonga n'io fampianarana, mahatonga n'io fanazavana mikorotana zany dia ity hoe tamin'ny fotoana oviana ara no nividianana an'io menaka manitra sy zava-manitra io. Dia io no manakorotana le fanazavana satria rehefa fantatrao zany ny fotoana nividianana an'io menaka manitra io dia manino lasa tsy mitombona io fanazavana io hoe maty azoma Jesosy nanamboatra menaka manitra reto vehivavy reto nitsahatra izy araka ny lalàna. Rehefa tapitra ny sabata andro voalohany amin'ny herinandro vao mangiran-dratra izy nakany am-pasana nositra menaka manitra ho an'i Jesosy. Ka io zany ny point de départ io zany ny aingantsika amin'ilay izy hoe tamin'ny fotoana inona ary ny vidianana menaka manitra io. Fa rehefa fantatrao ny vidianana menaka manitra io dia manahoana lasa mikorotana io fanazavana io satria misy zavatra tsy mitombona ao anatin'le izy zany. Marka 5:20 no jerentsika. Marka 5:20 ny andininy voalohany. Marka 5:20 ny andininy voalohany. Marka 5:20 dia ny andininy voalohany. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena Salome ary Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Rehefa afaka hozy izy ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena Salome, Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ahoana indray ary zany? Teo antsika nahita hoe raha maty zoma zany Jesosy. Hoe raha araka le fanazavana teo amin'ny Loka teo dia hoe tamin'iny zoma iny izy no nanomana ny menaka manitra. Nitsahatra izy araka ny lalàna ny sabata
rehefa afaka ny sabata tonga ny andro voalohany amin'ny herinandro vao mangeran-dratsy iny andeha hanositra ny fatin'ny Kristy izy. Eto nefa atao marika indray milaza izy fa rehefa tapitra ny sabata dia lasa nandiny menaka manitra izy ireo anosorana ny fatin'i Jesosy. Dia mba lôjika ve zany zavatra zany raha ataontsika hoe raha raisitsika amin'ilay hoe maty zoma zany Jesosy, dia hoe menaka vidinao ny sabotsy ariva dia amboarinao miverina makany amin'ny zoma ariva zany ianao manamboatra anazy, ary avy eo amin'ny zoma ariva indray ianao mitsahatra ianao araka ny lalàna dia lasa manositra ny fatin'i Jesosy ianao amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro vao mangeran-dratsy. Zany hoe manao bokla zany le izy, misy zavatra tsy mitombina zany eo. Dia eo indrindra ny itovatsika ilay fanazavana hoe ahoana ary ny anazavantsika izany mikasika ny menaka manitra io amin'ilay Jesosy maty amin'ny andro alarobia. Dia inona ny aingatsika tamin'ilay fanazavana? Ny aingatsika tamin'ilay fanazavana zay zao hoe misy sabata anankiroa amin'io andro herinandro. Ny sabata voalohany eo amin'io herinandro io dia ny sabata Paska, andro alakamisy, ary ny sabata faharoa dia ny sabata andro fahafito, sabatan'i Jehova io. Dia ho ataontsika io fanazavana io mikasika ilay hoe fividianana menaka manitra sy ny fanamboarana ny menaka manitra ary ny andro anosorana ny fatin'i Jesosy. Dia hitantsika hoe mitombona ve le hoe 3 andro 3 alina sa tsy mitombona mikasika izay zavatra zay? Hoe mitombona ihany koa ve le fanazavana mikasika le menaka sa mifandibatra mikasika an'izay zavatra zay? Tapitra ny fotoanantsika, tsy vitantsika amin'ny teny ity zay, ho resantsika amin'ny lesona manaraka zay. Mivavaka tsika isaora an'Andriamanitra dia apetratsika mitombo izay zavatra zay. Mivavaka ary tsika. Tompo Ray Masina sy tsara indrindra misaotra anao zay. Raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ny teny ity. Mikasika ny amin'ny hoe mety maty amin'ny alarobia tokoa ve Jesosy? Hoe mety mianjera alarobia koa ve le hoe atsasaky ny herinandro ara-paminaniana? Dia iny Andriamanitra raha ny mpanomponao dia mpampianatra ihany, fa ny fanahinao no mandresy lahatra ny amin'ny zavatra rehetra. Kaoka ny fanahinao hiasa ny anatinay hatanteraka ny sitraponao, ary eo ka ny sitraponao ihany no tanteraka fa tsy ny anay. Dia raina ny anaranao raha io, mana-masina anay ny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Ankalazay ny anaranao Andriamanitra, asandratra ihavy ny anaranao hatramin'izao komandrakizay. Dia misaotra raha io ny amin'ny tolotsaina feno izay nomenao anay tamin'ny tiany ity. Dia raha isaraka eto izay dia aoka Tompo ny anjelinao hiaro anay, hitombo manodidina anay, ary ilay ranjana koa ny andrakotra anay hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra, mba tsy hanan'ilay ratsy fahefany izay na dia kely aza. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, amin'ny anaran'i Kristy ny andratana izao vavaka izao eto anatrehanao. Aleloia. Amen. Dia ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra manao velomantsika amin'ny manaraka indray zany tsika, fampianarana manaraka indray miona dia bye bye daholo.